Zava-bita namaritahantsika ny resaka teo za ohatra ny tsy te hiditra lalina amin'ny resaka zava-bita satria le izy zavatra efa film efa mandeha izy ny fiteniny ankizy azy rehetra mitondra ny santety teo foana. Teny anao hoe misy zava-bita sy zava-bita tsy mitovy. Ny zava-bita ankapobeny zany rehefa hita le asa nataonao amin'ny ankapobeny fa nandeha nakany amin'le fampandrosoana ary ny fampandrosoana nataonao dia nandeha tao anatin'ny demokrasia. Zay ihany zao ny eken'izao tontolo zao ary tokony eken'ny malagasy. Zay natao hoe zava-bita fa rehefa tsy mifanohitra ohatra manana zava aminao ny tomboko havanana marary nefa tongotra aviano asianao kiraro ataoko inona ohatra tsotro zany ko ny tomboko havanana ny marary dia andeha ihany tsara tarehibe le kiraro amin'ny tongotra avia ato nefa misy tsilo ka zay foana nefa fataon'izay rehetra nitondra teo hatramin'izay anaovana kopakapava amin'ny malagasy le hoe démagogie satria zay ny anambatambazana zay fanamena tongotra vienao nefa nasiana satria tsy mitondra mandeha makany amin'le fampandrosoana ny hevitro le mpitondra zay ihany ny olana fa hoe ahoana ny anampenana maso ny reto mba hanoisako an'izao zavatra efa tsy mety zao anjaran'ny vahoaka matona siny amin'ny fifidianana dia mba hazahoan'ny vahoaka misafidy manome ohatra isy Sarkozy nge tany Frantsa nanana ny fahefana rehetra nanao zay tiany rehetra tsy lany any satria mijery ny olona hoe tsy mety ty zavatra nataony ty fa tsy mifanitra amin'ny zaky tsy manao akory hoe tsy fampandrosoana satria tsy azo atao hoe tena niembitra ve ny frantsay tao anatin'izay ty mitaon'izay fa ozy ny frantsay hoe tsy mifanentana amin'ny eritreretinay ho lalana makany amin'ny fampandrosoana no ataonao io amin'ny fihetsika kely majinijinika hoe mety ho tsy lajilamboto tsy manaja ny mantra tsy manaja ny olon-tsotra lasa mena fotsiny amin'ny mpanan-karena tsy fakaiza amin'ny antsika loatra ty moa zany zay ny zay dikan'izany rehefa natsapan'izay le vahoaka frantsay izay ny jereny hoe tsy zay ny fampandrosoana tedavy nefa fampandrosoana anay menakavy zany io ny klasy moyenne zany didididry fa tsy zay ho an'ny mpanan-karena vitsivitsy dia io vokany dikan'izany mazava ho azy mihitsy le manana fanahy le vahoaka amin'ny mahavoaka azo mitambatra iny misy fanahiny ao misy eritreritra ao hoe aiza moa le fampandrosoana io ny ilaina tazany eto Madagasikara satria mbola miparitaka eto amintsika ohatra ny tiako be le teninao zay hoe manana le fanahy le vahoaka ary zay mihitsy ngely izy le fanahy ny maha olona zay fa rehefa tsy manana fanahy tsika dia mitovy amin'ny biby zay mihitsy ny ilaina eto amintsika ay ohatra mahafinaritra azy zany ay nampanao politika ara zany dia efa mieritreritra avy ireny le fanahy mahaolona ohatra nefa tsy antsontsika zany ny mahaolona amin'ny tenen'ny malagasy ange dia zay hoe manao zavatra ianao dia mifanitsy amin'iny mpanao gazety ianao dia manao gazety amin'ny mampaolona amin'ny mahaolona anao ohatra hoe tsisy dikany zany hoe manao gazety amin'ny mahaolona fa amin'ny malagasy samy mameny fepetra be dia be mihitsy zay mahaolona zay misy dikany ngeza be mahaolona malagasy zany tsy hoe za mivovona za manao ohatry ny ombona efa mazava mihitsy misy ao daholo nefa sokajina fepetra tokony hatonga anao amin'io mahaolona anao raha vao misy mipolisatra amin'ny fepetra ray amin'ireo dia efa tsy mahaolona anao tsony ny anaovanao an'le asanao zay ny tena dikany amin'ny teny mazava fa raisitsika tendrony fotsiny le hoe mahaolona dia olona daolo nge menakavy tsy zay ny dikany fa le mahaolona dia ao ambadika zay le fanahy zay ny eritreritra malagasy matoa malagasy miteny io fanahy amin'izany fanahy zany mifono fahendrena ahoana moa zany io fanahy zany mifono fahendrena fahitsiana fahaizana traikefa fahamarinana ao daholo zany zany hoe fitiavan-tanindrazana zay no ataony hoe fanahy mahaolona zay no mahasamy hafantsika amin'ny omby zay no mahasamy ny omby tsy hita hoe fahendrena ahoana tsy hita hoe firaisakina ahoana tsy hita hoe fitiavan-tanindrazana ahoana tsy hita hoe dikan'izany zay le mahaolona amin'le teny hoe sehoany mahaolona mahaolombelona anao fa tsy raisina tendrony loatra ka ao mihitsy ny misy olana amin'izao fotoana zao satria le efitrevitry ny malagasy mbola tsy masaka satria hoany kolotsainantsika sy ny firenentsika mbola tanora dia tsy masaka ohatra ny tany amin'ny tany sasany zay efa nanana tantara efa ela be ka tsy tonga ambon'ny vilila izy indraindray fa raisina fotsy ohatra ny teny malagasy any hoe teny malagasy ahoana moa zany be dia be tsy masaka ny teny malagasy nefa efa mandray zavatra hafa sahady satria zao anao raha miteny amin'ny SMS ny ankizy raha viteny malagasy nefa tsy fantatao tsony tsy hainao raha vao tsy mahay azy ianao ahoana ozy ny akademisiantsika amin'izany tsy teny malagasy fe zany zay teny malagasy ary tsy ny teny malagasy ihany voany zany fa ny teny frantsay ko teny anglisy miova zany le toeam-piainan'ny olombelona no le fizotra aingaingana dia aingan'ny teknôlôjia
manova zavatra miova amin'ny fomba fiteny miova amin'ny fomba rehefa miova amin'ny fomba fiteny maingana amin'ny fomba fijery dikan'izany tsy mandany andro amin'ny zavatra eritreretina fa tsisy dikany ianao nefa ny fisainana koa ilaina andro ilaina fotoana ilaina matory mieritreritra ka eto a dia apatsihivika any le hoe tia naraka tsika efa tsy maraka ny ozabe marina zany any le izy avadiko ny resaka eo mahalasa saina hoe zay ve ny antony mahatonga le fiazakazahana fitokanana gauche droite amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao fa sao de tsy tratran'le fiazakazahana fitokanana zany za man tsy teo elaela ka tsy teo fa taiza ianao tsy teo mbo lasa kely tany ambanivohitra fa ngany ambanivohitra rangaroa no ilananareo amin'ny fanaovana politika efa tsy eto Antananarivo itadiavana ka hitanao zany a ny andraikitra manoloana anao aiza de hiasa foana hoe ay ve makaina daholo koa zany mpanao politiky tamin'ny latsinainy tao PDP mafana tena hitako ny tsy mandeha ny raharam-pirenenako ay nareo menakafo zany ny andraikitra am-pelatananareo akay zany tsisy ataonareo fa lasy nareo miazakazaka misy fotoana fiasana misy ny fotoana fieritreretana misy de anjaratsika rehetra anjaratsika rehetra zany mieritreritra ao anatiny zay le resaka ifanaovana zay fa iverenako le vahoaka malagasy na tiana na tsy tiana de mahatsiaro mangirifiry izy mangirifiry amin'izao fotoana zao efa tsy mangirifiry tsosy efa very fanambola velona zany efa mandeha ho azy fa ny malagasy mantsy efa malaza amin'izay fatalisme zay hoe gasy matady zavatra tsy tatin'ny olona tena mariny zany fa mbola ho avy nitanao ny tsy tatiny de zay ianao vogaly zay angamba le hoe 12 raha nyrekoreko atao ohatran'izany le 12 Desambra zany maninona moa iandro io fa hoe amin'io zany malagasy ny ampiseho ny fahatezerany zany raha fahazahoaka an'le izy de gaga hoe amin'ny fomba ahoana moa ny any ahony an'izany hiaraka amin'izy ahoana de ny andro io de tsotra fotsiny hoe rehefa ny vahoaka no miteny de tsy maintsy inoana satria amiko manokana zany na iaino anefa ve tsy maintsy mihaino anao satria ny fitenin'ny vahoaka de zavatra mipoko ohatran'ny tafondro a tanao ohatran'ny tsunami a ohatran'ny horohorontany rehefa reo vahoaka roapolo tapitrisa reo de tsy maintsy mihaino anao na tianao na tsy tianao ary tsy maintsy ho ahitsy ianao rehefa tonga ny fotoana hitsiny anao tsy voatery amin'ny 12 ny volana Desambra zany mety alohan'izay mety ho arinan'izay fa amin'ny ankapobeny de zay foana nitranga teto Madagasikara zay nitranga terehery zao tontolo zao tsy maintsy olombelona io rehefa tena tsy laitra ny tsony mahazo azy de tsy maila tenenina koa izy fa izy le mifampimenimenina am'izao nefa manomatsaina izy am'izany de mety hitranga ny zavatra ohatr'izany hoe misy atoko tsy atao korotana fa fihetsehana io mantsy ny fihetsehana mety ho arahana korotana noho ny mpanararaotra fa tsy voatery hoe ny korotana no natao hoe fihetsehana fa fihetseham-bahoaka zavatra hafa mihitsy ka raha ohatra amma Alain Ndremisesa tao anatin'ny fanaovana politika hatramin'izay mety hanana fanantenana ve ny olona zay vonona hetsika amin'izao andro misy atsika izao fanantenana amin'inona moa zany any amin'izay tanjona tia niatongavana araka le teninao tao ihany zao ny raisiko le ozy izy ianao hoe rehefa tsy ho zaka ntsony ito rehefa ny vahoaka no miteny ny trotra de zay mety hanana fanantenana ho tonga any amin'ny tanjona tia niatongavana ve izy manoloana ny basy amatafondro sy ny lacrymogène zay ihany misy basy na misy tafondro rehefa ny vahoaka ray manontolo no milaza ny heviny tsy maintsy henona ary tsy maintsy andraisana ndraikitra ny fenony dikan'izany raha ohatra ianao mbola voatoto ohatra ny zavatra hafa de mbola tsy ny vahoaka ray manontolo zany no maneho ny heviny zay ny dikan'le demokrasia fa rehefa ny vahoaka ray manontolo no maneho ny heviny tsisy azonao atao mihitsy fa tsy maintsy miondrika eo anatrehan'izay ianao ary manaraka ny ao atrehan'izay tadidio tsara ny rindriny Jeriko fa zay ny ohatra tsara indrindra amin'ny zavatra mitranga zay ny anaty baiboly ahitanao hoe ahoana rehefa ny vahoaka no mihetsika rindrina natao ngeda be anomanana na fahefana tsy azo valozana no naseran'ny olona tamin'ny kika fotsiny dikan'izany mazava be ny tenin'ny vahoaka tsy maintsy henona ary tsy maintsy andraisana ndraikitra ny fiainana azy ndao ary jeresantsika le vahoaka raha ma Alain Ndremisesa anao manahoana ny fandinianao zany atao hoe vahoaka malagasy manoloana le tontolo politika misy isika izao ny olana eto amintsika de tsika ao anatin'ny demokrasia nefa ny vahoaka atsika tsy mbola voataiza tsy manana mbola tsy manana n'le faripahaizana iainana ao anatin'le demokrasia zay fahatakarana mihitsy ngamba ny fahatakarana ny samenatra hiteny an'leo fahatakarana sy ohatran'ny manambany mantsy le fahatakarana fa teneninao le izy de tsy raisina amin'ny tsy raisina amin'ny lafiny ratsy fa raisitsika amin'ny lafy tsara n'le fahatakarana hoe takatrotsika ve le izy zay mihitsy le hoe
tsy ampy le fanazavana sy fampianarana ny demokrasia ka izany tokony hampianatra zany aloha e mampanao politika ay de nanina rony tsy nampianatra ny mpampianatra manana didy am'izany ny pastera manana didy am'izany ainareo mpanao gazety manana didy ka am'izany mpanao politika kosa nge zay mitondra ny fitatana napiditra an'le demokrasia teto e politika rehetra aza mifanilika andraikitra kosa meko tsiny ianao am'zay tsy ary mpanao politika rehetra nge mitondra fahefany ara isaina ny mpanao politika sy ny mpanao politika nitondra fahefana de ray apafolo ny mpanao politika ny mpanao politika efa nitondra fanjakana asa dintsika zay eny zay le ka izy no tsiny zany eo amin'ny rehetra nitondra fitondrana fanjakana fa be dehibe ny mpanao politika zay tsy nitondra fanjakana fa niezaka kosa izy a mba hipetrahany demokrasia ta Madagasikara manohatra izy manao manome hevitra izy fa zany tsy milaza hoe efa nitondra izy ary mety ny sasatsasa mety rehefa tena mitondra tsy ho hainy ny ainao azy fa iny le manohatra iny mety tena tsara aminy ary ilainy izy am'izay fotoana zay tsy maintsy ilainy raha ny teny frantsay mantsy de misy ny pouvoir misy ny opposition a de misy ny contre pouvoir raha ataoko amin'ny teny tsotra zany misy ny fahefana misy ny mpanohatra tsy maintsy misy foana io anaty demokrasia ary misy le mpanaramaso ny fomba hitondrana mazava iny any vahoaka ny manao an'iny ary iny a mandray andraikitra sy manome sazy amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny alalan'ny fitondrana pankarte amin'ny alalan'ny fitenena amin'ny any amanjery rehefa hita ka tsy mandeha am'izay tokony loany ny fomba fandeha ny fitondrana manome ohatra anao ak de misy ny ataontsika le hoe tamin'ny androny tamin'ny mpitondra ray atao Amerika zany hoe nisy an'le watergate ina ny zavatra mitranga tsotra rehefa ny mpanao gazety sy ny olona tsy mpanao politika ny mahita fanaovana politika zay mamofady amin'ny fenona olona amin'ny famitapitahana amin'ny fahazahoana ny resaky ny olona de nilaza ny amerikanina hoe tsy mifanaraka amin'ny sotoavina demokratika amerikanina zany mila miongana io rangahy io miongana le rangahy iny inona ny tipitenenina am'izay zay le contre pouvoir tsy voatery ny mpanao politika mmpanohatra sy mitondra ny miady fa io ady mandeha foana io angalana fitondrana fa akoatran'io de misy mpanaramaso an'le fitondrana zay ny vahoaka ray manontolo ny société civile tafiditra daholo ny fiangonana ao daholo zany zay mahita hoe raha vo tsy manaraka nyty lalana nanaovana contrat satria contrat social zany matonao nanaiky hovidina ny laza io zao no ataoko maninona ny tsininy ataonao rehefa aveo ka zay mampandaingy anazy nge de maninona de tsy tokony hovidina tsony izy rehefa aveo na tokony ho alany eo zany le hoe fifandraisan'le mpitondra ho asy le oentina tokony mandray andraikitra azafady tompo ahoana no anaikako an'izany ko ianao mampanantenako akoho nefa rehefa aveo mitsikitsika any aminao tsy mety zany lasa manidina daholo tsisy hoanina zay dikan'izany a izay ny ilaina fitaizanan'le vahoaka mba hafantatra an'izay izy hoe zany iny tompony fahefany zany mampindra anazy ianao ny eto amintsika tsy zany ka ny olana nge alaindremisesa de zao e raha mitaizan'ny vahoaka raha zao ny mpanao gazety ohatraohatra ny baraingo de efa eritreretina sahady anonga-panjakana fa nahoanany zany ny fomba fisainana satria le olona mitondra koa ngamba am'izay fotoana am'izay tsy matakatra n'le tena hoe sotoavina demokratika fa tonga de le fatahorana an'le sezy so de iongana zay mihitsy matoanao matahotra de efa manana ayay ianao zany amy zavatra mety tsy mety fa raha mpitondra mandeha amy tokony misy tsy hitako mihitsy ana za aloha de efa afaka miteny eto ary manao viady fa raha zany lasa filopirenena andray androany dia tsy hisy mihitsy zany fanakanakanana ny mpanao gazety zany amin'ny lafiny ara-dalàna lao azava tsara ny teniko mba tsy famitapitaka ny renany rehefa manao miasany amin'ny ara-dalàna zay androany mety amy 2000 ny sasamoa fa hoe 2013 mety amy 2048 zany na amy 2058 2068 aizy rehefa tarana zany fa rehefa mifanitsy amin'ny milahatra io sy mifanitsy amin'ny zavatra tavovahoakany zavatra tsy solana tsy hitako loatra zay hoe ka ny tena olana nge de zao e miteny ohatran'izay fomba fiteninao daholo zay mpanao politika rehefa manoloana micro hoe raha izany tonga ohatr'izao aloha de zao le ataoko fa rehefa tena tonga eo izy tsy anao mihitsy izy ary rehefa mihetsika le vahoaka de zao le olana mpanao politika teneninao le candidat enim-bolana alohan'ny fifidianana tsy mitovy ange zany ny mpanao politika tena ataontsika hoe efa matianina ny tsy ohatr' zany Alaindremisesa tsy voazao ny manao politika nahita ny fietsiny nahita ny nataony fa tantaninona moa ny nataonao tamin'ny firenena taizenao tamin'ny orany dona rehetra inona ny efa ambany lazainao zany ny tokony antanina fa tsy tonga raha kotra de sanao filopirenena mazao tena tonga raha be de sanao filopirenena za manana avion sanao filopirenena za manana hélicoptera sao de ilay tontolo politika eto amintsika mihitsy sao de asiana fianarana
de asiana fanadinana be zany ny fianaratsika no asiana politika mitombona mba hampianatra ny demokrasia koa zay ny moramora ho atao ao amin'ny fampianaranao de misy rafitra tokony hatsangana satria lany andro ny fampianarana eto amitsika sady tsy mahavita mandeha makany amin'ny fampandrosoana ny tsy mahavita mametraka n'le rafitro maka azoantsika mandeha makany amin'ny fampandrosoana satria tsy mameo an'ny taranakitsika an'le ataontsika hoe ny rafim-pisainany azahoany miaro an'le tokony anjarany ao anatin'ny firenena mazava be le izy